Bonjour. Coucou Gisèle. Coucou Floriette. Bonjour Elodie. Coucou Lisa. Somary resaka fodiana kely fa be dia be le question. Dia ataoko vidéo le fanazavana hoe inona marina le zava-misy amin'izao lalàna misokatra zao dia inona no tokony atao. Coucou. Coucou Alia. Bonjour za Claudine. Aristide. Bonjour Ali. Sania Julie, bonjour. Tsisy vaovao fa resaka fodiana no azavaina kely satria be dia be nareo manontany dia teny vaovao fotsiny hoe inandray ny vaovao amin'izao lalàna misokatra zao. Dia anazava kely an'izay sy ny zavatra tokony hitandremana satria misy mampalahelo kely indraindray dia iny tiako azavaina kely mba tsy hahatratra amin'ny sasany. Bon, tonga dia atomboka avy hatrany Lisa efa ao daholo nareo ho anareo le ody miala aty Koweït aloha zany no fantatro fa za tsy mahalala hoe ahoana ny position amin'ny hafa. Mody miala eto Koweït ka hatrany a Madagasikara. Salam. Zavatra atao zany amin'izao fotoana izao marina fa efa nisokatra ny lalana fa mbola sarotraritra ny fodiana satria voalohany aloha dia ny Ethiopia Airlines mbola tsisy vol mihitsy Ny faharoa ny Maurice misy fa manomboka amin'le 29 fois vao mety hanana vol zareo. Noho izany zany dia nitovy ny teo aloha ihany aloha hatreto dia mbola lalana Paris any zany efa atsika mody ary mbola mitovy ny hoe any Madagasikara ihany mividy be na any Paris zay ihany ny toerana ividianana be miala eto Koweït ka hatrany miala eo Paris ka hatrany Madagasikara zany zay na ino any Paris na any Madagasikara ihany mividy be na fa ny eto Koweït ka hatrany Paris kosa dia eto Koweït ianao afaka mividy an'izay zavatra izay. Afaka mividy be ianao dia anjaranao no misafidy ny airline fa ny tena tsara Kuwait Airways fa le Qatar Airways matetika misy problème. Matetika zareo tsy mamela an'le laissez-passer fa mangataka passeport dia mba ialana amin'izay zany dia aloha mandeha Kuwait Airways. Dia misy zavatra kely hitako izay hitako mampalahelo teo eo misy ankizy namatsika miasa ivelany dia mividy billet dia rehefa avy mividy billet zany dia mandeha déportation dia mandeha mody dia nefany tonga eo amin'le farany efa azo daholo ny billet rehetrarehetra tonga eo amin'le farany dia tsy manaiky ny ao amin'ny Airways ohatra ny ao amin'ny déportation zany tsy mandefa fa misy problème ohatra hoe le airline tsy mandefa ohatra hoe le Qatar Airways mirefuse an'le laissez-passer na ohatran'izany. Amin'izay fotoan'izay izy dia tsy afaka mandeha ary tsy maintsy miverina any amin'ny déportation. Jerevy tsara verina any amin'ny déportation izy dia tsy lasa tsy maintsy miandry ao zany hoe tsy tafavoaka intsony zany izy. Le tena mahagrave an'ilay izy dia hoe taty ivelany izy niasa fa nisafidy andeha hody izy dia rehefa nisafidy andeha hody izy dia nividiny ny billet-any. Rehefa nividiny ny billet-any dia rehefa 5 jours ohatrany alohany ianao andeha hody zany zay ianao vao alefa any amin'ny déportation efa misy mikarakaratsika mandefa any amin'ny déportation vidiana daholo ny billet rehetrarehetra dia tonga any amin'ny déportation amin'izay dia miandry an'le daty andehanana zany après 5 jours tonga amin'izay le daty dia lasa mandeha eo amin'le tena hoe andeha mihitsy ianao amin'iny ora farany iny ianao vao malala fa tsy afaka mandeha vao refuse ny
airline dia tsy afaka alefany eo amin'ny déportation dia tsy maintsy miverina any amin'ny prison ianao amin'ny déportation dia amin'izay fotoana izay ianao tsy afaka mivoaka intsony hoe andeha hiasa fa tsy maintsy miandry eo ianao dia ny zavatra loza be dia volanao very ary ny ianao koa lasa tsy afaka manohy miasa zay aloha zany problème efa nisy teo iny ny ezahana ihany no récupérer les billets fa lazainy zareo fa non remboursable zany hoe tsy dia mazava maninona les billets non tsy remboursé ny Airmad maninona ny billet zany tsy remboursé zareo nefa le ankizy efa nijaly nandoany vola iny nefa vao tsy lasa le ankizy dia efa nitenenina hoe tsy lasa izy fa mba ovaina le date dia tsy remboursé zareo sady tsy novainy zareo le izy dia zavatra mampalahelo zany zay zavatra dia le ankizy sady lany vola no lasa mijanona amin'ny déportation dia lasa migadra indray nefa ny ankizy tokony hiasa zay zany zavatra mampalahelo teo aloha teo dia amin'izao fotoana izao mbola mitohy izay zavatra izay marina hoe no mividy be alefa teo izy tena nandeha tsara nafiry lasa daholy nafiry mividy be atsika nafiry lasa daholy ho an'ny ankizy tsisy papier teneniko eto fa ny zavatra mampalahelo dia 2 andro 3 andro ngam'izay nisy ankizy lasa dia nisy ankizy maromaro tokony andeha dia 2 ihany nalefan'ny zareo nandeha dia iny tsy problème leo amin'ny polisy io tsy problème leo amin'ny déportation problème le airways le tompon'le aeroplanina zany tompon'le airline zany tsy manaiky an'le rodorody be atsika le tsisy papier dia zany daholo zany problème mety miandry atsika ka tiako tenena tiako atongavana dia hoe ho anareo zay tsisy papier zany amin'izao aloha aza mirotorotonareo mividy billet satria ny ankizy nahazo billet tao be dia be nefany tsy nalefan'zareo tamin'ny ora farany fa tsirairay nalefany ary ho vitsy ohatr'izay foana zany ny olona lefany ka mety tsy ho lasy nareo nefa nividy billet dia lasa tsy maintsy nareo mijanona en prison volanareo lany nareo moa tsy maintsy tafody foana satria i Koweït tsy maintsy hividy ny billet nareo any amin'ny fotoanany tsy maintsy mividy ihany zareo fa zareo koa mba efa te handefa fa le lalana mihitsy zany tsy afaka irodorodoana be le izy fa mandeha tsikelikely na ny ankizy lasa zany aza dia ny Koweït fanjakana teto no mividy amin'ny billet any fa tsy le ankizy misy ihany ny ankizy mividy ny billet any nefa tsy lasa zay indrindra no mahatonga tiako hazavaina hoe mahatonga tsy mety hividy billet any ankizy hoe andraindraikitra hoe zany hividy satria raha sanatria tsy lasa le ankizy dia manjary ohatrany hoe za mihinana ny volana ohatran'izany dia zay mahatonga an'le izy fa atoroko anareo fotsiny lalana rehetrarehetra hoe aiza sy aiza no mividy fa le izy zany tiako tenena dia hoe risque be le fodiny ny risque tsara ihany lasa foana ekeke ary lasa foana ohatran'izany iny anareo iny fa io rehefa tena tonga eo amin'ny farany eo nareo rehefa tsy alefan'ny ny amin'ny déportation rehefa tsy alefan'ny rehefa misy problème ny airways dia tsisy azonareo menatsiny amin'izay fotoan'izay ary tsisy hidirany hoe iza mahay be na iza tsy mahay be fa problème raha manana le izy rehefa eo ary samitratra daholo na mahay be na tsy mahay be dia zay zany nitandremana hoe mba tsisy ny risque be aloha amin'izao dia alolo tsy mividy be ho anareo zay tsy en contrat fa zay en contrat manana passeport tsara tsisy problème afaka mody tsara zareo tsy dia misy olana satria zareo manana passeport fa ho an'le tsisy passeport zany tiako tenenina eto le nareo lany vola dia le aveo miverina amin'ny prison zany tena mampalahelo amin'le izy ka aleo aloha miandry tena hoe malalaka tsara ny lalana fa rehefa malalaka io na ny ankizy eo amin'ny déportation rehetrarehetra ary alefa ny Koweït ary ny Koweït fanjakana eto tsy olana amin'zareo miantoka amin'ny billet-nareo rehetrarehetra amin'ny prison tsy olana amin'zareo satria adidiny zareo ary andraikitry zareo zany ary zay nifa contrat hoe anjaran'zareo mampody anareo na ataoko ary hoe tsy nanambola vidiana billet nareo tsy maintsy hividiana ny fanjakana Koweït nareo fa le lalana hividianana billet zany hitako hoe sarotra le anamorana ny lalana io no hitako hoe sarotra amin'izao fotoana nefa mba efa hoe mivoa sistany tokony mba ho mora le zavatra nefany mbola tsisy airline hoe misokatra hoe mandray andraikitra ihany mba andray an'le fampodiana sy le fandefasana antsika mody dia eo le hitako problème kely ka antsika zany amin'izao dia miandry an'io milamindamina hoe mba hitohy tsara le izy fa rehefa mitohy tsara le izy dia afaka mirisika mividy be daholo amin'izay na teo na misy papier na tsisy papier amin'izao teo zany izy nandeha foana na Paris na rehetrarehetra nandeha tsikelikely tsika
tafody tsara daholo afany amin'izao afaka mirisika ihany nareo za tsy miteny tsy ho lasa mihitsy fa possible nareo ny tsara chance de lasa fa zay zany le zava-misy de amaliko an'le fanontanianareo ahoana fodina amin'izao keke ozy izy nareo ahoana amin'ity sisy tany efa misokatra ity iny sisy tany tena misokatra tokoa fa mbola tsy zavatra miova be loatra amin'izao fa mbola le ao Paris ihany no tena lalana matotra kanefa ny somary compliqué kely de misisiky nareo mandeha mody ny billet nisy nanontany hoe ohatrina ny billet mbola lafolafo ny billet asy zay ka efa nidina fa Koweït ka Madagascar efa mandeha any amin'ny 40 millions any hoany angamba izy zay fa tsy tadidiko efa za mantsy tsy mividy za to de tsoky za tsy mividy ary raha tsy mametsiny ankizy hoe iza no mividy ho anareo na iza manampy anareo tsisy olana iny satria tsy afaka ny anampy anareo mividy an'le izy fa ny conseil ny atao de anjaranareo hoe maniraka amin'ny fianakavianareo nareo na maniraka namanareo mividy an'le izy na maniraka an'izy nareo fa io tafody foana nareo rehefa mazava tsara ny billet anareo ary tsy asiany airline olana de tafody foana nareo na nareo mikarakara na iza mikarakara ohatran'izay le izy mitovy foana fividiana billet hoe Madagascar Paris any Antananarivo na ao Paris vidina amin'ny Airmad ary ny Koweït Paris de eto Koweït ny vidina amin'ny Koweït Airways ny tsara fa io ndray afaka mividy anao na amin'inona fa zay zany ny hitako hoe moramora ny lalana kanefa moa araka ny teniko te de somary sarotratra izy amin'izao satria Koweït Airways de somary nankasarotra kely an'izay ka tsy mety andeha irodorodotsika rehetrarehetra tonga de ray ody be de be ohatrany teo ka mandeha tsikelikely zany ka raha ohatra ianao hoe programme ny andeha hividy be aloha de mba tsy havery volanao de aveo anao traîneau de déportation ihany aveo fa annulé ny billet anao de aveo anao tsy afaka mandeha mody sady lany vola ianao no migadra de aleo aloha tsy miditra raha azo atao fa raha tsy azo atao de afaka mirisika ihany ianao de zay vokany eo zany de efa zakaitsika foana de zay le izy zay de anjarantsika rehetrarehetra no mandinika raha misy fanontaniana de valiko eto fa raha tsisy de misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany anazava kely an'izay fotsiny satria mamparary fo be mieritreritra an'le ankizy vidy billet de aveo nefa tsy lasa fa aveo mbola mijanona amin'ny déportation ihany iny tena hoe mamparary fo be ary tsy ray tsy roa ny tratran'izay ary tratra maromaro teo ny ankizy moa mety tsy alala de toa de mety amin'ny médecine lany ihany na volana lany ihany na vola fa le izy tena mandreraka be mieza mirécupérer le billet amin'ny Airmad raha azo atao mba hiverina ny volanareo na hoe hovaina le billet fa zay zao no tena hitako problème de zay le izy zay rakizy merci anareo nanaraka hatramin'ny farany ho an'ny olona anaty contrat tsisy olana afaka mividy be nareo de mandeha fa mbola Paris manomboka 29 vao misokatra ny Maurice de ano zay hitandray fiovana de misaotra anareo bisous daholo